na dia eo kosa aza ny antsoavy samihafa ho an'ireo malalan-tanana entina manampy ireo trabony eto Madagasikara izay atao amin'ny asabotsy-hoavy zao tsy ny andry ela ry zareo teo anivy Lions Club Antananarivo androany fa dia nitondra ny voatsirambiny tanana izy ireo ka nanolotra izany eo an'ireto trabona ireto. Fitaovana maromaro entina mijena ireo trabona noho ny rivo-doza Tretsa sy ireo tratran-kerenina tolotry ny Lions Club Antananarivo tany BNCRC Andrainarivo androany. Ankoatra ireo fitaovana nefa dia nisy ny fangatahana natao teo anivy Lions Club International, fangatahana vola maika amin'ny tentina $1,000 américaine. Timo zay voarainay dans l'urgence zany no nentinay androany. Ny zavatra nentinato moa zany dia misy vary 80 gony so 400 zingana kopia 400 koveta 80 zay moa zany voarainay voaingakaingana zany zay nanomboka nanao an'izay collecte zay avy amin'ny club 13 eto Antananarivo dia reo no voangona kely de kely reo andriamatoa secrétaire exécutif fa ny fonay manolotra azy zany no BDB ary manarak'izay moa mbola efa misy hetsika any nataonay any amin'ny foibenay any amin'ny Lions Club International misy aide d'urgence nangatahanay any zay mitetina $10,000 fangatahana moa zany efa nalefa fa miandry valiny zany zao tsika tsy hay raha ho azo na tsy azo fa nalefanay aloha le fangatahana dia lohita eo fa mandrapatonga an'izay ny valin'izay fangatahana nalefa zay dia nataonay aloha zay azo natao teto amin'ny faritra Analamanga. Marina fa asa sosialy no tena voizin'ny fikambanana Lions Club maneran-tany, asa sosialy entina indrindra nampiana ireo sahirana eo amin'ny sehatry ny fahasalamana.